Sy namidy tamin'ny sinoa ny orinasa fanalamanga io no fanamariana izay nentin'ny tale jeneraly Andriamato Rakotonirina Augustin fifanaraha-piaramiasa tony fifanaraha-piaramiasa rehetra ihany no natao ary ankoatran'ny fambolena olatra izay iaraha-miasa dia misy ihany koa ny fampidirana zanakazo kininina aingam-pitombo. Hafainganina ny tsingerim-pamokarana hazo mba ahafahana manatsara sy manafaingana kokoa ny fiodon'ny orinasa eo anatrehan'ny tinady eo amin'ny tsena eto an-toerana sy any ivelany. Izay no antony nidirana ny fiaraha-miasa amin'ny sinoa. Raha ny fitrandrahana hazo kesika zany dia ao anatin'ny 12 taona vao azo trandrahana ny fambolena. Zao fotoana zao tsika dia tsy maintsy mijery an'le karazan-kazo aingam-pitombo zany dia ao anatin'ny 4 taona na 5 taona dia efa azo trandrahana. Zay zao ny rahantsika amin'ny sinoa sy ny australiana zany. Zany hoe ny kininina moa zany ny rahantsika amin'ny sinoa zay be da be feo mandeha any hoany zany hoe namidin'ny fanjakana amin'ny sinoa ny fanalamanga zay ngamba dia mariny peto fiaraha-miasa fotsiny amin'ny sinoa ohatran'ny mpitrandraka rehetrarehetra ny sinoa fa tsy misy zavatra vidiny eo zany na ny kely. No fiaraha-miasa ny arahana moa zany dia mety anangana ny orinasa eto mivarotra moramanga mihitsy ny sinoa zany amadihana an'le azo trandrahana io contre-plaqué zany dia tsika dia izy zany no Madagasikara indray ny amasiny aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana sy faritra Afrika amin'ny ankapobeny. Ankoatran'ny sinoa miara-miasa amin'ny frantsay ny australiana ihany koa ny orinasa fanalamanga. Mahatratra 7 kosa amin'izao fotoana izao ny mpandraharaha malagasy mpitrandraka miara-miasa amin'ny orinasa. Ny ala fanalamanga zany azo iverina hoe mbola misy antenaina satria hatramin'ny tongavan'le mpitantana vaovao zany manana andraikitra ny mpitrandraka mamboly hazo mitovy amin'ny surface ny exploité ny isa-taona amerenana amin'ny laoniny iray an'izay ankoatr'izay zany ny orinasa fanalamanga dia fa manao an'ireny restauration ana ala reny. Hatreto dia saika tsy amin'ny nosy Maorisy avokoa no anondrarana ny 50 isan-jaton'ny vokatra avy eo amin'ny orinasa fanalamanga. Tarehimarika mahatratra 2,7 hektara amin'ny velarana rasanan'ny orinasa fanalamanga. Ny 2 hektara ihany no azo trandrahana. Noho ny fitantanana ny hazo izay akora fototra ilaina dia tsy mbola mihoatra ny 10 hektara ka hatramin'ny 500 hektara isan-taona no tena voatrandraka.